Faly miarabantsika sy avondrehitra sy ty talata maraina fa efatra ambin'ny folo ny volana jolay ity misaotra an'Andriamanitra isika olomenan'izao maray izao indray fa atsika mandray ny teny avy aminy. Hoenderantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavaksika. Vasatrany mandrakariva ianao raha izay mbola manome anay fofonaina ary ihany koa mitantana anay ny amin'ny fiainanay iray manontolo. Mangataka aminao izay raha eo mba hoeto aminay mandrakariva ianao, ankahery anay ny fomba manokana amin'ity anio ity ary ihany koa mampahirezinao sy ampisehoana amin'ny voninahitra ao any ny tsirairay avy amin'ireo zava-tsoa anatinay dia ny faharetina avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Vateny mofonenantsika androany dia manao hoe zava-masina ny fanambadiana. Ray amin'ny lohabolany toko faha 20 dia ny faha 20 manao hoe izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa sady mahita sitraka amin'i Jehova. Amen. Nahazo fankasitrahana sy tso-drano avy amin'ny Kristy ny fanambadiana anankiray ary zava-masina ny tokony andraisana azy. Tsy manohitra ny dravitry ny tompo ny fivavahana marina. Andriamanitra no nanendry ny vehivavy ikambana amin'ilay lehilahy ao anatin'ny fatoram-panambadiana masina mba hanorina tokantrano izay ho satrohina voninahitra ary ho tandrindra ny fianakaviana any an-danitra. Ny fanambadiana ao anatin'ny fahadiovana sy fahamasinana mifanaraka amin'ny rariny sy ny hitsiny no anisin'ny fitahiana lehibe indrindra nomenan'ny taranak'olombelona. Ny fitiavan'Andriamanitra seho amin'ny Kristy dia tsy manjava velively ny fitiavan'olombelona fa mandray sy manadio tsara an'izany. Tsy afaka hitondra ny voan'ny sarobidy ny fitiavan'olombelona raha tsy miray amin'ny fomban'Andriamanitra sy hofanina ho mendrika ny lanitra. Maniry ahita tokantrano sambatry Kristy, ny hafanan'ny sakaizana marina sy ny fitiavana mampifamatotra ny fonym-pivady dia santatra ny lanitra izany. Drafitr'Andriamanitra ny sy ny fitiavana sy ny firendrana tanteraka eo amin'ireo izay miditra amin'ny fanambadiana ary aoka ny ampiakarina sy ny mpampiakatra akeo anatrehan'ny lanitra hifanaiky ka hifankaty araka ny nadidian'Andriamanitra izy ireo. Nahary ny vehivavy avy tamin'ny lehilahy Andriamanitra mba ho namana sy mpanampy tandrifa azy, ho iray aminy, hampifaly, hampahery ary ho fitahiana ho azy ihany koa. Ny lalahy kosa natao ho mpanampy mahery ho an'ny vehivavy. Izay rehetra miditra amin'ny fanambadiana amin'ny tanjona masina ny lahy mba azo ny fitiavana madio avy amin'ny fon'ny vehivavy ary ny vavy mba hanalefaka sy hanatsara ny toetrany vadiny ary hameno an'izany dia manatanteraka ny drafitr'Andriamanitra ho azy ireo. Tsy tonga anjavany io rafitra io Kristy fa merina izany amin'ny fahamasinana sy ny fahamboniany tany am-boalohany. Tonga izy hamerina ny endriny ara-panan'Andriamanitra ao amin'ny olombelona ary ny fankasitrahany ny fahatoram-panambadiana no nanombohan'ny asany. Ilay nahary ny mpivady masina voalohany sy namorona paradisa ho azy ireo no nametraka ny tombo-kasehany teo amin'ny rafitra ny fanambadiana izay nitsofatra ny voalohany tao Edena fony ny ara-nihirany kitany maraina ary nioba avokoa ireo zanak'Andriamanitra. Raha izy nantiana mba hanio dia avy amin'Andriamanitra no fanorenana tsara indrindra ny fanambadiana. Ary raha misy tokony hihinantsika mafiny amin'izany dia Kristy irery ihany. Aoka ny fitiavan'i Kristy no aseho ny eo amin'ny fifandraisana isian'ny vady ary aoka ny ho hitantaratra tokoa fa mpanompon'Andriamanitra tokoa izy ireo. Vavaksika. Saotranao izay raha hoany amin'ny teninao izay niraisinay anio. Mangataka aminao izay mba hamerina indray ilay fitiavana voalohany eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy eo amin'ny tontolo misy anay ary indrindra ny tokantrano izay mihinjo fandaharan'izao. Mangataka Tompo mba hamelanao ny fahadisoana sy ny heloka rehetra ary hamboly zava-tsoa avao anay ianao, hanangana ny farava ary hampitoetra ny fitiavanao, ny fahamasinanao anivon'izy ireo. Anaran'i Jesosy, amen. Sarovinao ilay mpanao
Alleluia.